dia faly miarabantsika rehetra ary finaritra trano tafiaraka amintsika atao anatin'ny fandarana tsy mahaleo sampona isaky ny herinandro tahaka an'izao. Anisany nalaza ny fetiny Paka miarabantsika rehetra izay nahatratra izany Paka izany ary irarina za dia efa milaza amin'izay foana hoe ho taona ny fisandratany 3 arivo ary tafiditra ao anatin'izany ny fetiny Paka mba ho samy salama isika rehetra. Fa ao anatin'izay ihany koa dia anisan'ny resaka nalaza tamin'ny herinandro lasa iny ny resaka lalam-pifidianana izay mbola nitoy moa zany amin'ity herinandro izay niditra ity. Betsaka no manontany ao anatin'izany lalam-pifidianana izany izay anokanako fotoana iresahana azy androany. Eo ihany koa ny resaka Notam, tena nalaza ny Notam izay niseho teny Ivato. Nahoana moa no nahazo Notam ny filohan'ny tete Zamita? Za milaza aminareo fa zany tompony lakile an'ny fiaramanidiny eto Madagasikara amin'izao. Rehefa ny tenako miteny eo mahazo miangy dia miangy, mahazo mitotona dia mitotona. Fa rehefa izany miteny hoe tsy mahazo miangy dia ozy aho hoe tsy miangy ny fiaramanidina mihazo any mahajanga. Za milaza aminareo fa tena tsiravina. Aza ihany koa dia miteny aminareo fa tena kriko ny tenako. Manoloana ireo olona maro tany mahajanga izay nanaraka ny filohan'ny tete Zamita ny andro izany tany an-toerana. Vahoaka mahatsiravina, vahoaka mampiorokoditra. Zany ve no amelana azy hitotona ny mahajanga? Noho izany dia tsy maintsy raisinay ny fepetra napetraka izay Notam izay. Na izany zany anefa dia milaza aminareo fa ireny ihany koa anie tsy vahoaka e. Tsy ireny no atao hoe vahoaka. Za dia miteny anareo an'izany ary tena entitra aho milaza aminareo an'izany. Fa raha miteny nareo hoe ireny no vahoaka dia hozy aho hoe tsy vahoaka reny ka. Iza milaza aminareo fa olona maro reny ka. Tsy reny ny atao hoe vahoaka. Vahoaka atosiky ny fitiavana ve? Dia lazaina fa olona maro mankasitraka. Tsy zany ny atao hoe vahoaka. Amin'izao fitondrana izay hoentina izao dia ny vahoaka dia fa lazaiko mazava tsara fa ireo mpianatry ny CEG, ireo mpianatry ny EPP, ireo mpianatry ny lycée izay terena hanontrona anay rehefa mitokana fotodrafitrasa izahay. Izany ny atao hoe vahoaka. Ireo olona tsy manam-bola ka azo vidiana vola, izany ny atao hoe vahoaka. Afaka manontrona anay rehefa mitokana fotodrafitrasa izahay. Fa ireny tany mahajanga ireny tsy vahoaka ireny ka. Za milaza aminareo fa ireny tany Ambilobe ireny tsy vahoaka ireny. Ny nanontrona anay zany no atao hoe vahoaka. Ireo no vidinay vola, ireny no atao hoe vahoaka. Fa raha olona terem-pitiavana amin'izao fotoana izao, tsy vahoaka zany ka. Raha olona tondra fampandrosoana anatsara amin'ny firenena, tsy laitsika zany. Ho arahantsika kely ny saritany mahajanga. Ary aorian'izay dia ampitahany ny saritany Ambilobe satria dia nakany Ambilobe ihany koa ny tenako rehefa nandeha nakany ny filohan'ny tete Zamita. Ampitaho zany sary zany fa zany ny ahitana ny vahoaka sy ny hoe tsy vahoaka. Dia hozy aminareo hoe ny nahy ny tena vahoaka.
Zo, monsieur le maire. Amin'ny herinandronao alefasako bule strax anamboatra ny lalan'iny aty. Merci président, merci président, merci anamboatra ny lalana itsika vaza matahotra zay efa mialany ny engin anamboatra an'io na ny avy any atsimo na ny avy any avaratra tsy anakira ihany tsinona misy an'io fa misy toerana maromaro fa zao ihany ny tiatsika tenenina anao tsika anao angantsika fa izao mila faharetana kely a fa mbola iverenako aleny tanànany Mahajanga. Za milaza aminareo fa rehefa tany Ambilobe ilay olona ataoko copier-coller dia nitsidika any Ambilobe ihany koa ny tenako. Sangy nisy rivodroza tamin'izay dia azoko atao ny nanararotra. Efa milaza an'izany zahay fa manao copier-coller ho izahay. Ary raha tany Ambilobe izy dia nitsidika anakany izahay nampanantena zavatra maro ho an'ny tanànana Ambilobe. Za milaza aminareo fa raha nampanantena an'izany izahay tsy midika akoatr'izany fa tsy maintsy ho tanteraka. Ary mbola lazaiko aminareo ihany koa fa tsy maintsy ahitako hevitra ny makany Mahajanga ahafahako mamory olona. Ary efa mitady hevitra amin'izany izahay amin'izao fotoana izao. Ka raha ozy nareo hoe tsy ahita hevitra izahay dia ozy aho hoe tsy maintsy hanome vola olona izahay. Ary raha misy manan-kevitra dia manatona fa homenay vola. Tao anatin'ny zavatra rehetra izay natao dia tsy maintsy nampiasa vola izahay. Ary araba soa, araba tsara fa lany ilay lalam-pifidianana. Za milaza aminareo fa io lalam-pifidianana io dia nanahirana ny nandany azy. Nisy nivoaka ny efitrano, nisy ireo mahery loka dia tsy nanaiky ny fidy akitsirano zao. Ary rehefa tsy nanaiky ny fidy akitsirano dia lazaina sy ny pepona fa ratsy ilay lalam-pifidianana. Zay fanampy ny 5 taona kely ko afahako mitondra eto ve dia ratsy. Zay fanampy ny kely kosa ve dia ampaninina anareo. Mino fa tsy ampaninina zany. Raha zay 5 taona nitondrany zay ka iampy 5 taona. Tsy maninona zany. Na hiakatra ohatrinina aza nkapoaka ny vary. Tsy maninona zany. Na hiakatra aza ny viditsolika. Tsy maninona zany. Na ho lafo aza ny vidy mpanafody any amin'ny toeram-pitsaboana na any amin'ny hopitaly maro isan-karazany dia ozy aho hoe tsy maninona zany raha mba iampy 5 taona indray. Io anie dia efa nomena vola ireo solombavambahoaka izay nandany azy. Ka hiteny venareo hoe tsy mety zany dia ozy aho hoe mety zany. Tsy marina le fitenenana hoe reo fa solombavambahoaka nandany en bloc fotsiny zany ny amendement na ny ataontsika hoe avy any amin'ny gouvernement zany. Za dia miteny eto raha manana proof dia avoay. Fa raha sanatria kosa tsy misy ny proof dia hitory izay satria diffamation zany diffamation fanalana baraka zany amin'ny zavatra tsy hita maso tsy mitombona fa dia izay tenitenenina vava fotsiny tenenina. Ka izahay dia hitory rehefa tsy misy ny proof avy any amin'izy ireo. Eu zani zaka hoe efa sy ministra marina eo aloha. Valeu. Na mbola za ministra zany tsy ohatran'izany misy destination.
fa ny député misy problème ohatra zany tonga dia mba atsika raha vao misy problème ohatra zany fa tsy zay nanangatagna ihany avao zany da avy amin'ilay kotsiriola zany Rehetra hoe debanay ato izy telo milavonjy Bebin John ireo zao misy député-nay matanjaka zay testere 3 avao testere 4 masipiny andao ma koa andao koa mamarana ny resadresaka tsika androany a ka dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray a ao anatiny tsy mahaleny sampona miresadresaka eto isika dia hoy za hoe afaka mbola miresaka hatrany sika amin'ny fotoana mampety azy